Miarabantsika indray anio maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny zavatra anankiray tena mahafinaritra eo amin'ny fiainana dia tadidio fa ianao le very tengelapody mety mandalo ato sarotra ianao fa tsy folaka fa mandefitra. Azo lazaina ihany koa hoe tongotsombotra voasambojaza mety naindray manaraka ambokony tsy fidiny. Ary tadidio anefa ty famarinany ty tsy dia nantsony ianao amin'ny tanjona anaraka ambokony fotsiny zay zavatra mitranga misy eto ambonin'ny tany fa mihoatra lavitra noho izany ianao rehefa ao amin'ny Kristy satria tadidio ny Tenin'Andriamanitra fa ozy izy ny baiboly hoe isika hony dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba anehoana ny voninahitra sy atsara n'ilay ny fidy sy ny antso antsika. Ny fifidianana antsika ry havana ao amin'ny Kristy Jesosy dia fifidianana mba anehoana ny fahatsaran'ilay ny fidy sy ny antso antsika, reflet na taratra ijerevany manodidina ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fanjakany ary ny tontolony misy eto amin'ity tany ity za sy ianao. Ary ny fifaliana amin'izany rehetra izany dia fa amin'ny fomba faran'izay tsotra ny fahatakarana anananao ireo tombontsoapasoavana rehetra tao amin'ny fahateram-baovao sy ny nanovan'Andriamanitra ny natioranao tamin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra voarainao tamin'ny alalan'ny fanahymasina ihany koa sy ny fanahiny aneo anao eto ambonin'ny tany ho toy ny olona faran'izay miavaka satria manana n'Andriamanitra, misy an'Andriamanitra, ampiasay n'Andriamanitra. Fantatrao ve fa Jesosy dia laza ao bokon'ny Jaona 4:20 fa zay mino aho izy ny asa ataoko nataony kio ary anao asa lehibe noho izany sisy satria za makany amin'ray. Dikan'izay misy ny fitohizan'asa napetraky ny tompo ary ny zavatra mampalahelo azy indrindra raha sanatry ka tsy tanteraka zay faniriny ny amiko sy ny aminao. Manana tanjona mihoatra ho antsika Andriamanitra, mihoatra lavitra noho io mety hoendrika heverinao fa mahatapidalakalehanao io ny zavatra tian'Andriamanitra isehoana amin'izay tontolo mety mampikatso ny fomba fijery sy ny fisainanao satria tadidio izy raha teo no ny laza fa indro izy izany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra ao ambokony Jeremia 3:7 izy no milaza an'izany moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko va ry Jeremia. Fantatrao ve fa teo amin'ny toerana nisy an'i Jesosy ao bokony lioka dia vorolanina ny olona tao anatina efitrano anankiray nieno ny fampianarany ary rehefa nieno ny fampianarany ireo dia tsisy tsony fa mifanety dia mifanety ny olona raha mba hiaino an'i Jesosy. Nisy lehilahy marary ny paralysisy anankiray nentina namana pralasy mpiaramonina aminy sady sakaizany efada hitondrany malemy ao amin'i Jesosy sarotra ny ampidirana azy eo anatrehan'ny tompo fa tsy maintsy nitady zay fomba sy moayen rehetra izy atongavany io malemy io eo anatrehan'i Jesosy satria fantany fa rehefa eo anatrehan'i Jesosy ny zavatra anankiray dia tsy maintsy miova ny anaran'izay. Mba fantatrareo ny tsodranomeny Jesosy an'le tovolahy rehefa nitsangana le malemy lehibe ny finoanareo izy lehibe ny finoanareo zany hoe rehefa tena minotsika dia manana n'ilay toe-po mino an'Andriamanitra sady matoky azy. Ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana dia mamaly ao ambadiky ny toe-pinoana hiatrehantsika ny tranga hijoroantsika eo anatrehan'Andriamanitra eo amin'ny toerany mahefa ny zavatra rehetra, mahavita ny zavatra rehetra, mpamorona ny zavatra rehetra, tsy voasakana ny zavatra rehetra. Mba sainao ne raha eo ampitoerana ianao zao androany maraina ny mahatsiaro an'ity tokosy andininy anankiray ity ozy izy ny Tenin'Andriamanitra hoe ozy izy hoe raha miasa iza no asakana ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Any Jesosy venao dia tadidio fa ninninona mafy ny zavatra mitranga rehetra ataovy azo antoka feo ampelantanan'Andriamanitra ianao ary tsisy marombaka amin'ny tanako ny tanan'i Jesosy no nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ary voalazan'ny salamo zany voalazan'ny boky Isaia 2:20 zany 4:20 hoe indro izy efa vita tombo-kavatsy eo ampelantanako ianao. Dikan'izay vita tampon vita dia mipantsika teo ampelantanako ianao ka rehefa any Jesosy ianao ka nateraky indray ny anaran'izay dia eo ampelantanan'Andriamanitra ianao dia tadidio tsy arombaka anao io arety
entiny io tsy afaty ianao ifampahorina io afaky ny mbola isy lalina misokatra sy fanantenana goavana amin'ny hoavinao ray manontolo satria tsarovy havana fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ao Andriamanitra tsy raraka ao anaty ady zany Jerôme Matio Marka Lioka Jona Jesosy Kristy tsy mio omaly sanio ary mandrakizay zay nisehony tamin'izany afaka isehony androany ary tsy mio fa mandrakizay ny fisehony amin'ny fiainantsika raha mino sy matoky azy sika mba fantatrao ve fa ny fomba tsotra dia afaky ny havaka ny tantara-piainanao ray manontolo ary tsy tovy amin'izay mety nanjony hafa ny fifarahanao satria izy salavaraky amin'ny sivifolo indray ny 17 hoe raha misy arivo ara lava eo anilanao ary naly ny okavananao dia jery masy fotsiny ianao hitanao ny amalina ny rasy fanahy ny antony dia tsotra ianao natao hijery eto amin'izao tontolo izao ny ahitana reo fahoriana ny masonao miasa rehefa mahita fahoriana nefa tsarovy ny fahatserovana amin'izay zavatra hitany masonao ratsy rehetra ny fandreseko hozy Jesosy satria na ny fahafatesana azy resiko afaka telona nitsangana tamin'ny maty eny le Jesosy zay tomponao ary tadidio ty fahamarinany ty ignery zay nanangana azy tamin'ny maty ino izy Paoly Romanina toka 7:20 raha ny fanahy zay nanangana an Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia zay fanahy nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty zay no amelona ny tenanareo mety maty ihany koa ka ny amin'ny endriky ny fahafatesana rehetra sy ny fahalovana ary tolo mbola mety tsy mandeha amin'ny laoniny eo amin'ny fiainanao aza mitanondrika fahasehoy ho hita maso ny fanantenanao fa tsy misy endrika fahararana sy fahakiviana eny amin'ny endrika ao satria manan'Andriamanitra pampahery ianao tadidio fa ireo rehetra zay miketrinao mahita ny fahavoazanao reo ny teatanana ahita ny fisandratanao tadidio le famarina ny tenin'ny Salamo 7:20 ny 14 hoe andin'ny 15 hoe mamelatra latabatra eo amin'ny loko eo mason'ny fahavaloko ianao eo indrindra ny fahavaloko ny hevitra fa horaraka kanefa ny Andriamanitra manomana programa amenona ny kapokako amin'ny fahasoavana ary ataony feno de feno zany zao ho an'izay miatrikady rehetra any tokantrano any fatara fa sady Andriamanitra tsara lehibe mahefa ny zavatra rehetra Jesosy zay tomponao alahoery ary inona ny tokony hitandrena andiniana amin'ny pointure ny kiraronao 42 pointure ianao ny kiraronao rehetra tsy mihoatra an'izay fa raha manao an'izay ianao dia lasa mampime satria malalaka raha manao tery ianao dia tadidio fa manaikitra dikan'izay tsy tokony isy fotoana ela andiniana kiraro na andiniana tongotra fa zao tadidio miandrandraha fazakivy mitsiki dia topazo any amin'ny tendrombohatra ny masonao fa le nahary an'izao rehetra zao tsy maty fa velona ary nitsangana tamin'ny maty izy mba handovanao fandresena ihany keo etereto fa zay fanahy zay tao aminy tsy hafa no ataony ao anatinao fa le tao amin'ny tanteraka no nomeny ianao ary amin'ny alalany zay nyraisinao tombo sy mamonjy ny fiainanao manokana dia ataony tombo any eo amin'ny fiainanao koa zay fandresena ny ainany dia tiany ampahitananao mihoatra noho izany azy satria nilaza izy fa raha mino ahy ianareo ny asa ataoko nataonareo koa ary ianao asa lehibe noho izany azy nareo satria zanaka any amiray tiany Jesosy any ianao fa faondranomaso aza vela isy toerana tsono amin'ny fahakiviana mitrakasy miandrandra fa tontolo tsara lavitra ao anao ty andrandroany ty afaky nenao zavatra mihoatra amin'ny fomba miavaka eo amin'ny fiainanao lay pahary tianao Jesosy averiko ty anao Jesosy mahereza ry havako mijoro mandiana ny fahatokina fa ny finoana dia fahatokina ny zavatra atenaina fanehoana ny zavatra tsy hita ary zay hery zay no hitako fa ao anatinao androany maraina ary fantatro fa an'io tontolo ny andro tsikitsiky tsiotsioka fifaliana horakoraka fandresena firavoravona ny atrehanao ny journée anao ray manontolo bonne journée tain'Andriamanitra indrindra tavoko vavakasika sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy misotra fa manana tompo sy Andriamanitra tonga lafatra loatra zay sady tsara ny mpanao ny tsara manana anao fifaliana iny mihaino ny teninao ary mandray zany ho tonga fiainana pampaherezana mampijoro anay misotra ny amin'ny tena mamy be nomenao anay ampijoro anay amin'ny programa anao mandrakizay ho anao ny fankasitrana mandrakizay tompo misotra Jesosy misotra fanamasina amin'ny fiasanao misotra ny amin'ny fitarianao misotra ny amin'ny fitondranao misotra ny amin'ny fampaherezanao ho anao ny fankasitrana Jesosy amen dia amen
zao kehitriny zao dia tiaka anao isandreo olona mahomby tsy mety raraka mandrakizay amin'ny alalan'ny fananana an' Jesosy. Sakafo azo ny fonao dia verenao fomba tsotra vavaka zao. Jesosy Kristy tompo, fantatro fa ty ahy ianao mandresy miaraka aminao anio Jesosy tena reko ny fahatsoko rehetra. Tsy nino anao tsy nahatoky ianao loatra ary lasa tsy anjery ny teninao. Mifona dado mamelany fahotako rehetra. Anio kosa nefa ijoro anao raisiko ianao tompoko, raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana. Manjaka ato anatiko sorato ambokon'ny fiainana ny anarako anao mandrakizay sotra mpanjako. Amen dia amen. Mametraka ny veloma mahafinaritra ao antsika ho an'ny anio indray raha pitsy marainy toy izao ndray fotoana antsika manaraka. Veloma tompoko, mahereza tompoko. Ren Lazarus mitsangana tonga dia misangana mandeha izy rehefa avy eo misy karazana zavatra be goaika didina tonga dia mitondra mofo nyapona ray ny herin'Andriamanitra ao anatinao avy eny ambony manerana ny tenanao fanasan-tongotra miditra avy any amin'ny tongotra. Firy ny tena mintsy nampaherezy ny teny androany fa foana mihitsy nitahotra ao anatinao fa tafavoaka ianao manomboka androany atsangana tsara hoe rentanao misangatangatana tsy fitalaona fahasahiana. Ny anamtosika fahasahianao androbaka an'ilay anjaranao